Ho an'i maître Willy Razafinjatovo kosa dia tsy mampiova n'inon'inona ny firotsahan'ny filohan'ny tetezamita ho candidat amin'ny fifidianana na tsy ny firotsahany ihany koa. Any malagasy hoy izy ny tompo-tsafidy amin'ny fifidianana. Fanazavana misimisy kokoa tanatin'ity fanadihadiana ity. Na mirotsaka amin'ny fifidianana na tsy ny filohan'ny tetezamita dia tsy mampiova zavatra eto amin'ny firenena araka nambara maître Willy Razafinjatovo raha nanontaniana mikasika amin'ny filatsahana Andriamatoandro Rajoelina amin'ny fifidianana ny tenany. Araka nambarany dia ny malagasy ny tompo-tsafidy ary heveriny fa tokony misafidy araka ny saina amin'ny fifidianana. Ilatsaka ve izy sa tsy ilatsaka? Amiko za manokana dia mitovy ihany ireo. Latsaka moa izy dia tsy ho lany. Tsy milatsaka moa izy dia efa tsy milatsaka raha teo. Fa ny milatsaka natahorana fotsiny dia ny hoe hanorosory an'izao rehetra izao. Satria hosorosorena ny malagasy, nataon'izay nampahantra anazy, nataon'izay tsy nanan'ireo vahoaka ireo sakafo, nataon'izay nanona azy, nataony dododony koa zany hatramin'ny fandriampahalemana tsy mandritry alina, tsy mandry alina ny olona, rava amin'ny fananany. Ilatsaka izy dia hosorena ny olona satria hoe tia ny olona nampahanta sy nampijaly anaty ve ny mbola hofidiana dia izay no ataoko hoe mitovy ihany. Eto toerana izay ny any ivelany ray reny toetra naseho ny tany ivelany reny na mampitona taizataiza dia hoe foniaviko anao any rapitso laviko indray ny zavatra ampanantenaiko androany tsy misy rapitso reny rehetrarehetra reny everiko fa tsy mendrika satria na itsika teny malagasy raha manana fomba fiteny hoe tsy mitazona ny teny nomeny. Amin'ny mampisolo vavana Andriamatoa Pero Rajaonarivelo maître Willy Razafinjatovo dia izao ny fanazavana nety mikasika ny raharany trangany alahady teo tany Toliara. Fantanao tsara mihitsy ary fantanao tsara fa ny tenako dia teraka tsy lehibe tao Toliara ary miasako na ny 20 taona raha voaka tao fantaro tsara mihitsy ny toetra sy zavatra fanao a Toliara. Misy karazan'olona vitsivitsy azo karamaina fomba fanao zany ampanao politika véreux sy tsy mahana le hoe envergure hoe tsy mahana le potentialité le hoe de dignité hoe tsy digne manao an'izany fa afafantarako amin'ny Pierrot Rajaonarivelo isan'andro isan'andro ny firekatevako aminy sy ny fiarahako taminy dia olona mahana toetra mipetraka tsara mihitsy ary tsy manambany tena amin'izany mihitsy raha Pierrot hoe ikorotan'izany indrindrindrindra natongavany tany ampisehoana ny vahoaka fa hoe ilatsaka ho fidina izy zany tsy izy mihitsy nitondra korotana amin'ny tany sy fanjakana ao Toliara io fa ambabony fon'ny olona natao anay fa tsara korotana ny olona. Mikasika ny fampitsorakely dia nilaza maître Willy Razafinjatovo fa firaisana tsy kombakomba ary fisandohana andraikitra no nanenjehana amin'ny Pero Rajaonarivelo tamin'ny taona 2021 ary heveriny fa tokony azo ny fampitsorakeloka malalaka tsy mila fangatahana izy na ny amnistie large et de plan droit.